afatsy ny fivondronam-ben'ny avekany Madagasikara manohina ny fony Jesoa ny fangerifirentsika malagasy. Onena i Jesoa nahita reto vahoaka benjaly sy nafoito ny ondry tsy misy mpiandry. Ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka mpiray tanindrazana tsy hakanafaka ary ny kristianina katolika. Ho aminareo aneny fiadanana. Izany fiadanana nomeny Jesoa ny mpianana sy ataontsika vavaka ao amin'ny ira-pireneny zany no entinay miarahaba anareo sy fakahirezantsika hatrany. Isaorana mandrakariva Andriamanitra noho ny fitantanany antsika mianakavy. Tonga midingana farany ny fankalazana ny synodiny eveka momba ny eglizy miarady. Tontosa soamantsara ny kongresa eukaristika nasionaly natao tany Antsiranana. Anisany arantsika nanamarika ty taona ny vavaka ty ny etsika lehibe iny. Eo koa ireo etsika samy hafa atao isan-toerana izay ampirosiana sy entina mbavaka hatrany. Mampiditra antsika tsikelikely eny amin'ny taonjobily 520 taona ny nahatongavana zanak'Andriamanitra eto an-tany ireo etsika ireo. Ny aliny 14 Desambra no sokafan'ny Papa François io taonjobily io, ary ny alahady 20 Desambra isaky ny diosèzy. Samy manana mpiandry azy daholo ny diosèzy rehetra eo ampizorana makany amin'ny taonjobily. Mampisaotra ny tompo ihany koa ny jobily 520 taona na eveka ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona sy Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly. Manoloana ny raharam-pirenena. Mpaminany ny eglizy ka tsy sasatra izahay ary tsy afaka angina mihitsy, miara manao antsoava amin'ny vahoaka ny fangirifirina mazo malagasy ankehitriny, na dia misy aza niezaka izay tsy azo hodiny tsy hita. Mivaivay loatra ny olana momba ny jiro sy ny rano, tsy ahitamba olana mandritra ny taona maro zany. Tsy fahombiazana ny dikan'izany. Ary miendrika famonoana olona ankolaka satria aina ny rano. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ireo filana andavanandro ny mponina. Mahazo vahana hatrany tsy fandrimpahalemana amin'ny faritra maro. Mikirosofahana ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara, manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny anjery manontolo. Tsy tena tsapa ny akon'ireny fanampiana avy any velany ireny eo amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. Nozarina hiafy sy hijaly ny vahoaka ka toa zary manaiky tsy fidiny ny fahantrana ho anjara sy lahatra. Tsy sahy maneho ny heviny izy ireo satria aleo maty ampito izay maty androany. Ny mpitondra etsy an-daniny toa tsy taitra akory, tsy hita mba mitady-drafitra sy fomba fiasa ary vahaolana hafa. Ireo mpitondra akaiky koa ny vahoaka dia toa angady tsy mahatapakahitra. Misy anefa mbola samy laza ihany fa mandroso ny firenena ary mahavita azy tanteraka ny mpitondra. Sao dia mba misy olona navondron'olona voakarama na soaso ny mpitondra ka hodiny tsy hita ny fahorian'ny vahoaka. Be loatra ny mpanararoatra fahefana sy mpangoro-karena na amin'ireo mpitondra na amin'ireo mpiray antoko sy mpiara-miasa akaiky aminy. Ininadinoina fa misy farany ny zavatra rehetra. Ampilazana ireo fa mitotongana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka. Tapidalakale ny vahoaka madinika. Entsekilany anefa misy olona manao ampihimamba sy manao tantely afadrakotra ny harem-pirenena ary mitavana sy mamono eritreritra tsy mijery ny fahantrany mpiarabelona aminy. Vitso no afaka mamoronasa ivelomana, fa maro koa ireo orinasa efa nisy ninina potehina. Ireo tsy anasa mitombo ary tsy mba manana antoka na kely akory. Tsy araka amin'ny fampanantenana sy lokaloka nataon'ireo mpilatsaka ho fidiana ka mandray ny toerana sy ny andraikitra ankehitriny ny zava-mitsanga. Ny tena toetra tokoa no ety manjaka hoy ny fiteny. Tsy mahatoky ny mpitondra intsony ny vahoaka ka miravoravo tanana ary samy manao izay ahafahany mivelona amin'ny fomba rehetra. Dia sanatria ve atao mihitsy izay hampahatra ny malagasy mba hampanan-karena olombitsy? Inona ihany anefa fa misy aminareo mpitondra mandray mangirifiry manoloana izao fahantrany vahoaka amin'ny papany izao ary anao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitadiavana vahaolana faran'izay maika, mahomby ary mateza. Fampivoarana ny tanjon'ny politika. Ny Papa François dia nilaza mazava fa tsy azo ialana ny politika raha te hampivoatra firenena. Ny hevitry ny politika dia fiahinan'ny sohiombonana, indrindra ho anatin'ny fotoana sarotra. Ny mpitondra sy ny vahoaka miara-dia no miantoka ny politika mahomby. Adidin'ny mpitondra no manao izay ananan'ny vahoaka fiainana milamina sy mendrika ny mahaolona. Adidiny koa mampahalala ny vahoaka ny andraikitra tandrefy azy sy manampy azy hanatanteraka an'izany. Ny vahoaka indray arak'izany dia andray izany andraikitra tandrefy azy zany amin'ny fanaovana tsara ny asany, ny fahaizany mivondrona sy mifanampy, ny fahaizany manabe sy mifanabe.
Tsy manabe vahoaka ireo tolotolotra ataon'ny fitondrana sy ny mpanao politika izay tsy mitsinjo lavitra fa famonoana afo sy tsy mahalala fa tsy ny eo ihany. Mila mifampiaino ny vahoaka sy ny mpitondra. Mila miaino sy henona koa ireo mpanohitra mba tsy hivadika ho sakana amin'ny fampivoarana ny hevitra tsy mitovy. Ilaina koa ny makalesina amin'ireo lesoka efa nisy tany aloha. Tsy fahamalinana, tsy fahombiazana, fifampiadaniana sy fifaniliana, fampiororona, fiandrandrana lava ny fitondrana, tsy fifampiainona, fifanomezan-tsiny, fanoherana bitolo, fanasarana ny finoana sy ny andavanandrom-piainana, tsy fahasahina mijoro, lainga sy kolikoly, tsy fitanana ny teniny mena sy ny sisa sy ny sisa. Ho anareo mpitondra, manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena zao dia antsoavo natao aminareo mpitondra. Asa fatsikabary no andrasana aminareo. Meo fahafahana isitraka ireo filana fototra sy filana andavanandro ny vahoaka, sakafo sy kojakoja, jiro sy rano, tontolo iainana, fahasalamana, fanabeazana, fandripahalemana, lalana, fahafahana maneho hevitra ankalalahana, atao andromaso manokana ny ankizy ny olona marefo. Toe-tsaina tsy mahazaka ny fahorian'ny vahoaka ka hampandefitra ny amin'ny politika sy ny tombontsoa manokana no andrasana amin'ny mpitondra marina. Drafitrasa mazava, mitohy ary mateza no ajoro mba hialana amin'izao fangirifirina tafahoatra izao. Izao no fotoana hijerena akaiky sy maika ny famoronana asa sy ny fanomanana ny olona afehetsara ny asany, mba tsy ho vesatra ho an'ny sehatra iasany na ho mpanararoatra sy mpitsetitra vahoaka fotsiny. Antso na vocation manko ny asa fa tsy fitadiavana fivelomana fotsiny. Tsy mahasoantsika ny marina amboamboarina araka izay tombontsoan'ny tsirairay na ny vondrona samihafa. Tokana ny marina dia izay ambaran'ny feo fieritreretana madio sy ampianarany lalàna tena izy ary ampianarany vaovao mahafaly antsika. Ialantsika izao kolotsainam-pahafatesana iainantsika izao, kolotsain'ny aina no andao aorina sy arovana. Todiana manokana ianareo zanaky ny Eglizy Katolika mandray anjara amin'ny raharaham-bahoaka. Aoka ho hitantaratra fa mandray fampianarana ianareo. Ho antsika vahoaka, mitodika amintsika vahoaka indray izahay. Ialao ny toe-tsaina miandrandra lava ny mpitondra. Hatreo sy ataovy amin'ny mpitiavana sy amin'ny kitsim-po izay manandrefy antsika amin'ny fampivoarana ny firenena. Fa nanao atokantrano na eo amin'ny fiarahamonina, na ny amin'ny toeram-piasana sy ny fianarana na ny ampiangonana. Tsy fotoana hifanambakana sy hifanararaotana izao. Ny fahaizan'ny vahoaka mifanaraka sy mifampitsinjo no antoka hampandry fahalemana sy hampandroso an'i Madagasikara. Meo lanja hatrany ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ireo rehetra misehatra amin'ny fanabeazana izay fototra miantoka ny fiainan'ny pirenena. Aoka hivoatra hatrany amin'ny mahampanabe vahoaka amin'ny fahamarinana sy ny fahaiza-miaina ny aino aman-jery sy mpitondra ny feony. Aoka ho fakatahaka ianareo aino aman-jery katolika, finoana sy fiainana. Mampandin-tena antsika kristianina sy ny mpinindrehetra izao fotoana lalovan'ny firenena malagasy izao. Sao misy adidy tsy vita, sao tsy ny ainana tsara ny mahafanasina sy fahazavana, ny mahaolo ny fanantenana, sao mbola mifanipaka ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Mifameno ny maha-olo-pirenena sy ny maha-kristianina na ny maha-mpivavaka. Enoy hatrany Masondapôly milaza amintsika hoe mahaiza miaina am-piadanana samy manao tsara ny asany. Ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Tesalonisianina 4:12. Lohalarana sy mpanome ohatra amin'izay nolazaina teo ambony ireo mitonona kristianina sy mpivavaka. Ireo ezaka efa ataon'ny Eglizy Katolika isaky ny dioseze dia ho amafisina hatrany. Tetika asa fampivoarana ny olona, indrindra ny mahatra sy ny tany lavitra andrina, sekoly, hopitaly, dispansera, dioseze maintso, fampiofanana, vondrona sy fikambanana, haino aman-jery, fanakekezana ny olona sy ny tontolony. Izao no fotoana anehoana ny mahafitaovana entina mitorony vaovao mahafaly sy fanabeazana ny sekoly katolika sy ny fikambanana masina, miaraka amin'ireo vao miaranasa samihafa. Aza sy doka amin'ny vokam-panadinana sy ny fifananana samihafa fotsiny. Ho tadiavina ny fomba sy ny sehatra rehetra ahafahana manao azy
ny alalan'ny olona ny fampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina. Aoka tsy hisy angalatra amin'ny fanantenanao aminareo, hoy ny Papa Benoît fa 12. Na izao aza ny mahazo antsika dia velomy hatrany ny fanantenana. Azakivy eo anatrehan'ny sarotra. Fa mitsaka hatrany miatrika ny fiainana sy manatanteraka mpitiavana ny adidy manandrify sady mikaroka hatrany izay mahasoa kokoa arak'ireo antso natao teo aloha. Tahaka ireo vahoaka tany anefitra dia onena i Jesosy mahita zao fangiry firiana mahazo antsika izao. Manohina ny fondro zany. Fondray aman-dreny tsy mahazaka ny manjo anjanany manko ny fon'Andriamanitsika, ka tsy afaka mijery fotsiny izy. Ary mipetraka hatrany ny teniny hoe, isaky ny nanao izany tamin'ireny madinika ireny ianareo dia nanao izany tamiko. Ary isaky ny tsy nanao izany tamin'ireny madinika ireny ianareo dia tsy nanao izany tamiko. Masin-Damateo 5:20 ka hatramin'ny 7. Ny fitiavana no isehon'ny finoana sy ny fanantenana sady mandavo rary azy. Fitiavana manosika iasa sy hiatrika ny fiainana zany ka hanorenana ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Koa sady manao ny adiditsika isan'andro amin'ny pahitsiana isika no mivavaka tsy tapaka hoe ho tonga anie ny fanjakanao sy ny hoe ampitomboy ny finoanay. Iombonanay ny tenin'ny Papa François hoe amin'ny fo maimay no hitalahoako ny fanantenana ho an'ireo mahatra tapitrisa ny maro izay tsy manana ny ilainy mba hivelomany. Tsy hanaritoky ary sika fa hiatrika hatrany sy hatsiaro tena fa mpiara-miombonantoka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tanindrazantsika. Ingany ny taonjobily hamelona fanantenana ho amin'ny isa-tokantrano sy ny mpivahin'ny fanantenana rehetra. Ombantsika hatrany anie ny vavaky masina Maria Mpanjakavavin'ny Madagasikara sy Masinda Josefa miaraka amin'ireo olo-masina sy olo-tsambatry ny tanintsika. Mitsodrano anareo izay evekanareo. Natao teto Antananarivo androany 15 Novambra 2022 fahatsiarovana ny fetin'ny Masinda Albert Legrand eveka sady mpampianatry ny eglizy.